Manaona daholo indray raka izy. Mahafinaritra ny miaraka eto indray androany. Inandray ara no manana ho antsika. Misy zavatra mahafinaritra aho. Fa zaho andeha isika hiaraka anao an'ilay zavaka hira hoe oramamy. Ndao any. Eny ary raka izy, nafinaritra foana iny iriny. Amin'ity anio ity isika dia anaraka lohahevitra anankiray vaovao indray. Lohahevitra mahakasika ny fiainantsika. Atsangan'ny tanana izay manana namana hoe manana firy ny namanao? Be da be, ray, roa, folo. Iza manana be da be da be da be da be da be mihitsy. Aiza ry izao zany? Ao anaty Facebook ve? Raha vao misy manao Facebook dia tena mizesta be. Nena be da be ny namako. Zaho ary raka izy. Manahoana? Tsara ve manana namana be da be sa ratsy? Ary raha tsy manana mihitsy? Manahoana re zany? Zay no andeha ho resahantsika. Misy tenin'Andriamanitra tsara ho tadidintsika mandrakariva. Mila tadidintsika tsara. Dia ity ohabolana toko 7 andininy 420. Aiza hoe? Ohabolana toko 7 andininy 420. Dia noho tsara fa izao no lazainy. Resaka namana izy io izay maro sakaiza tsy maintsy trapahoriana. Ahoana hono? Izay maro sakaiza tsy maintsy trapahoriana. Dia ny tapany faharoa hoe fa misy sakaiza tia izay mifikitra noho ny rahalaza. Fa misy sakaiza tia izay mifikitra noho ny rahalaza. Ahoana hono? Tsara ve manana namana? Oe, tsara mihitsy ny manana namana. Fa ahoana ozy izy? Tsy hoe namanao daholo io vahoaka rehetrarehetra io. Satria samy manana ny toetrany. Tsara ny mifanerasera amin'ny hafa, tsy miavinavina, manao manahoana, manao bonjour. Fa tsy hoe namako daholo izy rehetrarehetra. Tsy fahavalo koa nefa ny dikan'izany. Tsy hoe tsy namako iny. Dia ny dikan'izay fahavalo. Tsy izay ilay izy. Fa ny atao hoe sakaiza mantsy dia ilay tena mifandray be aminao. Dia ilay tena mitakosina. Dia ilay tena hoe mifampizara ny zavatra rehetrarehetra. Ary raha maro loatra izy dia manjary maninona? Tsy maintsy trapahoriana hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Tadidinareo ve ny tantaran'ilay zanak'Adala? Rehefa nanana be izy dia maro ny sakaizany. Tonga teo aminy daholo ny laza ho namany daholo satria manam-bola, manana zavatra, dia teo ho namany daholo. Dia nefany aninona ny tena nahatongavan'ny zareo?
hihinana an'izay ananana. Dia rehefa tsy nanana intsony ilay tovolahy, dia naninona izy rakizy? Nidiran-doza satria lanin'ny olona ny fananany dia lany zareo fotsiny teo. Tena velany nahantra rery teo. Hitantsika, tandremana raha hoe maro namana. Izao koa nefa, raha mahita olona hoe ohatran'izy rery ianao, tsisy namana, tsara ve? Tena ilaina ny manana namana. Tena ilaina ny manana olona mifanerasera. Izany tsy mety ny mitoka-monina irery satria nataon'Andriamanitra hiara-hiaina isika olombelona. Na matoana asian'Andriamanitra olona betsaka izany manodidina antsika, dia nataon'Andriamanitra hiara-hiaina isika. Hiaraka hifampitsinjo. Fa saingy izao, ny tena sakaiza dia hafa ihany. Satria araka ny tenin'Andriamanitra teo dia hoe misy sakaiza tia izay mifikitra mafy noho ny rahalahy aza. Mahavita manampy anao na dia ataontsika eo anatin'ny zava-tsarotra ary. Tsy voatery hoe manan-javatra ianao vao namany, fa na manahoana ianao, na manahoana ny toerana misy ianao, na mahantra ianao, na ataontsika hoe marary azany, dia tonga eo foana ny tena namana mifikitra sy mikarakara. Tsara ny manana namana, fa raha be loatra ny ataonao tena namana, dia mety mitarika anao ho any amin'ny zavatra hafa izany. Mila fidiana izany rakizy ny namana, fa tsy ny olona rehetra dia namana akaiky avokoa. Indraindray manko raha ohatra ka ireny namana ireny miteny ratsy ohatra, miteny ratsy mihitsy izy, dia lasa maninona koa ianao? Satria izy namanao dia ohatran'ny hoe mety ilay miteny ratsy dia lasa miteny ratsy koa ianao. Raha mangalatra izy, na lasa mifoka zava-mahadomelina izy, na misotro toaka izy, dia lasa maninona koa ianao? Lasa voatarika ihany koa ianao. Rehefa be da be manko ny namana dia mifanoro amin'ny zavatra ratsy izy ireny matetika. Fidiana tsara ny namana. Dia izao koa tiako lesona anankiray mahafinaritra be rakizy. Raha ohatra izany ianao ka mifindra amin'ny tanàna anankiray, mifindra trano ohatra, vaovao daholo indray ny olona mifanerasera aminao. Na ohatra hoe mifindra amin'ny sekoly anankiray, dia vaovao daholo indray ny ankizy ao am-pianaranao. Dia inona ny ataonao? Miandry fotsiny ve vao mahazo namana? Zareo miavonavona be dia zareo tsisy miresaka aminahy mihitsy, dia eo ianao miandry eo. Dia mahazo namana ve? Tadidio ny tenin'Andriamanitra rakizy izay tianao ataonao amin'ny tenanao, dia atao amin'iza ihany koa? Ataovy amin'ny hafa. Raha ohatra izany ka mba te hana namana tsara ianao, dia ianao no miresaka sy mifandray amin'ny hafa, dia tonga namana ianao. Ny namana koa rakizy dia tsy natao hiavonavonana, na hoe namako ianao satria manana an'izao. Tsy namako ianao satria be lelo. Tsy haiko, mety ataontsika be lelo be, maloto be za tsy namana amin'iny. Fa rehefa mahay mifanerasera amin'ny olona ianao, mifandray tsara amin'ny olona, dia afaka mifanampy amin'ny olona. Ary aoka isika rakizy mba ho mpanampy ny hafa ihany koa. Izany izay mahakasika an'iny. Fa izao misy tantara anankiray izay andeha ho arahantsika. Tantarana olona toa ohatran'ny hoe tsy mana-namana, kay mana-namana. Dia izao koa ny zavatra hitantsika tao, misy namana hafa koa izay horesahany amintsika. Dia andeha aloha arahantsika ilay tantara, dia hitantsika eo mahakasika an'izay. Dia hiresaka tsika rehefa avy eo, manara-finaritra indray ary rakizy izy io Ie, bebe io. Ary toa izy io atao izy rery foana manondraka rery, manjony rery. Ie, dia miasa tany rery. Ohatran'ny mampalahelo any izy io rehefa tena jerena.
Izany dia tsy mba misy manampy zao fa dia izy rery any. Ary efa hatramin'izay matory rery mandro vary rery Dia izy io zany raha mba misy manahirana dia izy rery. ohatrany mampalahelo Ohatrany mampalahelo marina ny bebe a. mandinika dia ohatrany hoe mampalahelo Dia nandrik'izay fiainana izay zany dia izy rery dia izy rery daholo dia no manao ny manondraka zavatra rehetra. no tanibariny io izy dia io dia Izy rery no manondraka rery io. dia ohatrany lasa ihany ny saiko rondro a tsy haiko raha mba tonga sainany amin'izany kanefa izy efa me lehibe a mahatsapan'izany mihitsy hoe dia izy rery zany nandra-pahalehibeany. mahagaga nefa izy tsy miova firy sa ianao ve tsy mahatsikaritra zany Izay aloha dia tena marina e. satria za zao mahita an zareo le hitanao rilidy izy rery koa fa dia mahita Ay lidy le ohatry misaviritaka kely rery. na volony tena misavy Tena tsy ohatrany tsy mahakarakara rehefa mahabany irery a. Ny sasany marina efa dia vety tena hafa mihitsy. bebe rahavavy dia izy rery Raha ohatry ny lidy iray marina dia hita mihitsy hoe mandrery. tena mantsy miova jereo voaloana io fihetsiny ohatrany sady resaka amin'le angady izy Zany nataony namany. namany mihitsy zany aza re iny angady mihitsy tsy foiny Miara-miasa amin'ny namany. Fa mba lasa saina any hoe ity bebe rahavavy zany dia mba raha misy zavatra manahirana ho azy izy mba manampy anazy. tsika moa mba manampy azy io Eny efa tsika indritra eo amin'ny fotoana rehetra. Raha ohatra zany zao io le avy niantsena le mitondra entana be ireny ka raraka ny entany. dia izy rery kanefa misy fotoana tratran'izany any izy fa zay koa mampatanjaka an'io e izy rery ohatrany mampatanjaka ohatrany hoe fosan'ny bebe rahavavy kotsika fa andao hoe sa tsy mifosa miresaka azy zany fotsiny. andao hoanika zao tsy tenenina hoe manahoana fa andao anaovana sangisangy izy Iasina vari zany izy le mamboly tsara io dia tonga dia taitra kanefa sao dia miakatra ny tension ohatrany tsisy tension koa io a ohatrany tsisy tension andao tsika sainao iodina varia mitsinana amin'le tambariny io a dia miodina vatsy tanao hoe ry izy teo eo akondro io e dia aveo tsika manaitra anazy dia zay ny arabatsika azy ndao mba fiarabana hafa kely bebe rahavavy nanino tsy hitangany fo aiza koa nisy fohifindra hitsinanana Manakory, ino le atao anareo? Natazana ny bebe zay dia nakapy. samy mihitsy Tsy hita fa nikarakara an'ireto tarim-bola e. Io. eo avery zay ny tazana anao dia lasa saina mihitsy hoe io bebe rahavavy Zany vao eo nareo vao hitako manaitaitra eo. zany Farina be bebe miasa. Reo revo mihitsy ianao mamboly dia ozy zay sorondro hoe dia io bebe rahavavy rery io Mieritreritra an'izany mihitsy bebe rery. Azafady rakizy malala fa tsy rery a. Firy eo. Bebe rery any hitany manondro. Ohatra, jereo reto izy, jereo. bebe rahavavy rery nanao an'io katsaka. dia bebe rahavavy amin'ny ohatrany hoe miresaka amin'ny zavatra bolena dia miresaka amin'le angady zany Edresy namako reo. nama bebe rahavavy Fa tsisy olona hafa manampy bebe mamboatra an'izy. Edre. Asa tamin'ilay tamin'ny voanambolena. Misy namako eny an-tanàny. Ny angady. Eny angady aloha namako voalohany. Fa zao eny an-tanàna ny namako aby eny ery le voaja kely eny namako aby reny zany hoe reny zany isy fotoana nanampy bebe rahavavy any izy manampy Nene dia feno efa bebe rery mihitsy ny amin'ity fiainany ity dia hoe na misy manahirana na misy inona dia bebe rery.
Ie mahavita ihany aho fa ay akoho moa dia zao fahaterana zao ve dia vita aby rakizy fa bebe moa zany dia toka tena foana tokoa e azafady manontanytany ie nianaka tsy tamoa fa dia zay zany fa zany na lasa sananay sorody teo hoe bebe zany dia izy dia ohatrany mampalahelo fa tsy mampalahelo tsy mampalahelo zany jereo manana anareo aho zao tsiditsidika zao aho zao mambola eny tsaramaso manondraka tongonareo oay misy ohatran'izany tanàna manao ahoana tsy ny eny tanàna ekizy madinika reo na rehefa matorerika io renydray a efa misy any bobi ary mandendeha eo atokotany ny le saka kely le mine kely iny aho sady zao rakizy a io Andriamanitra io mbola tsy nafoy ahy io izy anefa ny teny misy anjely be da be ozy miamby mitoby dikan'izay tsy rery marina zany etre dia tsapa bebe zany ary efa makany am-piangonana zany tsy mipetraka rery be da be eo na ny antitrantitra na ny tanora na ny ankizy tia miaraka eo amiko zavatra namana be ane zay sy ny ankizy kely sy ny olona maro tadinina zao le tamin'iny le nitangorony ao ie le zara-mody dopaina ie dia rehefa ela tanàna dray mitsikitsiky miresaka amin'ny olona rehetra dia rehefa misy manahirana dia tonga zareo rehefa mba afaka manampy azy dia manampy azy rehefa amizay za sahirana siandramarana tonga misy any zany tsy asoro izy zany tena enjana akaiko ary nareo bebe rery nankonga rery aka zay atsika moa zany efa reo tsy rery daholo ka tsika rehetra ka ny anjeliny bebe raha vavy iny zany anjelinay ie dia zay namanao koa namana le izy ne zao e rehefa tsy miavonavona amin'ny olona ianao tsy rerina ovinana ovina mety any zany bebe ary ty tratrantitra sady tsy miova tsy miova tsara rano le mitoetra irery hatramin'izay jerinay any zany le hoe irery fa ka bebe tsy rery tsy mampalahelo tsy mampalahelo tsy mampalahelo zava-boary io nama sambatra zany bebe rehefa mba mikarakara andreo dia miresadresaka andreo manakory fa mahafinaritra lany ny rano roa zao afaka manampy anary rehefa ka hita ro vita fa lena daholo ny vita le izy fa rovina indray tsika zany nanampy amin'ny bebe manampy anareo zao maninona ina mangazo tsy mihina rery tsy mihina rery mangazo mangazany amin'ny bebe tsara be hitanareo tsy rery zany manana anareo laika hoe nina mangazo rery zany dia tsy mihina mangazo rery ndray fa eo zay tsy mihina mangazo rehefa tsy teonareo dia nava zay efa te ihinana lala talosa vohitsaka ary lasy voatra rery namana izy iny le tantara rakizy nanahoana fanarahanareo azy tsy ankizy le izy kanefa ny olona tahaka atsika ihany ohatrany hoe tsy nananamana izy ohatrany hoe izy rery kanefa nanana isa tsy nanana manana izy na olon-dehibe ary izy dia manana ankizy koa izy mifanerasera aminy mifanampy aminy ary ny olon-dehibe sasany koa ve tsy namany manana izy ary voanazo namana anakiroa vaovao koa izy ie dia inona koa hono lazay mifanamana ie le zava-boary nareo ve manana namana zava-boary ay manana saka kely ie zava-boarin'Andriamanitra reny alika kely zava-boary reny manana voninkazo tsara tarehy karakaraina zava-boary reny mety namana ihany koa kanefa ny mampianatra anao ny ikolokolo ifandray amin'ny hafa ny fahaizanao mikolokolo zava-boary minao rakizy fa hitandrina tsara tsika eo amin'ny resaka namana mahay misafidy dia nefany tsy miavonavina ihany koa farany rakizy iza koa le niteneny hoe namany be hoe mahay daholo ny ankizy Jesosy
Andriamanitra. Izy ilay tsy mandao antsika na oviana na oviana, na ao anatin'ny sarotra, na ao anatin'ny mora, na ao anatin'ny mahafinaritra, dia eo anilantsika foana Andriamanitra. Amin'ny fotoana izay atsapahantsika hoe tô irery na hoe nandalo fahoriana aza, dia aza dino fa eo foana Jesosy. Misakambina antsika izy, mikarakara antsika izy, ary teo eo anilantsika. Dia izy koa mandefa anjely eo miaraka amintsika eo foana ilay anjely namantsika. Dia izay mahakasika n'indraka izy aza matahotahotra izany dia miarah tsara amin'ny olona, dia aza atao be loatra fa manjary sao dia simba. Dia mirary soa antsika indray raka izy amin'ny manaraka indray. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace, love and joy like a river, I've got peace, love and joy like a river, I've got peace, love and joy like a river in my soul. I've got peace, love and joy like a river, I've got peace, love and joy like a river, I've got peace, love and joy like a river in my soul. Peace, love, joy. Peace now. Peace, love, joy. Love now. Peace, love, joy. Joy now. In my soul. Peace, love, joy. Peace now. Peace, love, joy. Love now. Peace, love, joy. Joy in my soul. Then
tonga tao anatin'ny fandarana za milalao indray sika raiky izy a ndao hiaraka ilalao a amantatra hoe iza no rahalany iza ndao fantaniana voalohany avy hatrany iza no rahalany mosesy raiky izy i ramsesy sa miriam sa ihany ko iarona zay indrindra ny valomarina iarona no rahalany faharoa ary iza indray ary a no rahalany josefa isadraka sa benjamina sa ihany ko mesaka tena marina le ampovoany a dia tsisa fa i benjamina fantanina fahatelo no idirantsika izy no rahalany kaina josoa zebolona sa ihany ko i abela izay indrindra i abela no valiny marina iza indray ary no rahalany esau zany i jakoba sa goliata sa i davida zay i jakoba no valiny marina fantanina manaraka indray no idirantsika izy no rahalany solomona izra sa nemia sa ihany ko natana no valin'iny fantanina manaraka iny iza indray ary no rahalany robena i jodasy sa simeona sa i petera ie i simeona no rahalany robena zay ny fandarantsika tamin'ity androany ity a reny no valiny marina fa inonay fa dia hainao izy ireny manomboka izao tena tsara tokoa io andriamantsika io raiky izy ary zany indrindra no atao nanomezany ny zavaboary satria fatany fa mahasoantsika ireny anisan'izany ny rano tena ilay mivatantsika matsy ny rano ny empolo ka hatramin'ny 5 isanjato ny vatantsika dia rano avokoa mandrafitra azy ny sela ny vatantsika ny taovantsika ny ozatritsika ny taolana reny rehetrarehetra reny dia sahala amin'ny paosy feno rano raiky izy tadio koa fa ny vatantsika dia mamoaka rano foana isan'andro rehefa miaino tsika matsy tsy afaka velona raha tsy miaino isaky miaina zany tsika dia mamoaka rano ny vatantsika rehefa tsemboka koa tsika dia mamoaka rano ny vatantsika rehefa le manao maloto any WC iny tsika na vetiny zany na ranony dia mamoaka rano ny vatantsika ary ngaza ihany rehefa le mitomany iny konge tsika dia mamoaka rano ny vatantsika ny vatantsika olombelona raiky izy dia tsy afaka miasa raha tsy misy rano fa tsy ny antsika olombelona ihany anefa fa na ny biby sy ireo voninkazo marobe azy dia tsy afaka miasa izy ireny raha tsy misy rano inona avy ary mety ilana ny rano voalohany ny rano dia ilain'ny vatantsika ahafahany mamokatra rà mitondra ny oksizena any amin'ny taovantsika rehetrarehetra any ny faharoa ny rano ihany koa dia ilain'ny vatantsika ahafahany mitazona ny hafanana ho amin'ny atonony ary tsy izay ihany nefa fa ny rano ihany koa dia ampiasain'ny vatantsika amokarana pipia sy atsembohana satria amin'ny alana ireny no amoahan'ny vatantsika ny maloto rehetra izay tavelany anaty any ny vatantsika io anefa raiky izy dia tsy afaka mitahiry rano ka izay no tokony hanomezana azy rano 5 litatra isan'andro ka izao ny 1 litatra amin'izany dia avy amin'ny sakafo hoantsika fa ny 5 litatra ambony kosa dia avy amin'ny rano sotrotsika izany hoe mila misotro rano 5 litatra isan'andro zany tsika firy hoe 5 litatra isan'andro ary ngaza ihany ny rano ihany koa nge dia natao hidiovana raiky izy natao hisasana androna hiborosiana nify sy ny sisa raha tsy midio matsitsika dia mety mamoaka fofona hafahafa dia mety andosirany namantsika mino fa tsisy teo andosirany namany ny ankizy tsy ami'resaka fofona ihany nefa ny olana raha tsy midio sika fa mety hiteraka aretiny eo amin'ny vatantsika mihitsy ny tsy fidiovana dikan'izany tokony midio isan'andro tsika tsarovy ary raiky izy fa ilain'ny vatantsika ny rano na hosotrona io na hidiovana ny vatantsika io matsy dia tsy afaka miaina mihoatra ny 5 andro raha tsy misy rano koa azadino ary ny misotro rano dia azadino ihany koa ny midio Matthew 5:16. Don't hide your light, let it shine for all,
Let your good deeds glow for all to see, so that they will praise your heavenly Father. That means when we love God, He shines out of us like a bright light. Then everyone around us can see His light and say, "Wow, God is amazing!" Psalm 47, verse 1. Come everyone, clap your hands. Shout to God with joyful praise. Hip hip hooray for God! Clap your hands, shout, jump up and down because God is awesome! Psalm 28, verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise Him. God is like a huge shield. We can hide behind Him and He will always protect us. That makes me so happy. It's like joy's having a dance party in my heart. Isaiah 48, verse 18. If you had obeyed me, then peace would have come to you, like a full-flowing river. Good things would have come to you again and again, like the waves of the sea. Whoa! When we obey God, we will have so much of God's goodness around us that it will be like we are swimming in it. Matthew 19:26. With God, all things are possible. What? You mean like God can create a whole planet out of nothing? Yes. You mean He can start or stop a rainstorm whenever He wants? Uh-huh. He can walk on water? Yes, Jack, that's what it says. With God, all things are possible. All. Tsotra kely raikitsy ny zavatra ho ataontsika androany hitanareo mila tongolo agnaho anankiray tsika antsy bocal dia mila sira menaka vinaigre inona leo ataontsika tena izany fa ny sauce vinaigrette efa akaiky mifety dia anampy endadasina iny hikarakara isika toy izao ny fanaovana izany sauce vinaigrette zany ataoko anareo tsara mihitsiny hoe misy fatrany io zavatra io fa voalohany indrindrany dia voasantsika aloha ny tongolo rehefa voavofo ny tongolo dia sasana dia hosasantsika ty tongolo kely ty aloha rehefa voasasa izy dia hozaraintsika roa tahaka izao sady mampianatra antsika iny araka izy ohatra izao ny fatao rehefa mitazona antsy dia ohatra mihitsy ny tanana izao eto dia eo ny antsy ny mandalo amin'izay ny tanantsika tsy atahorana ho tapaka dia tetehantsika tahaka izao amin'izay dia ilay tongolo tsy atahorana ho tapaka zany ny tanantsika rehefa tahaka izao ny fitazontsika ny zavatra rehetra izay tiantsika ho tapahany rehefa vita izay dia arotsakontsika atao anatin'ity bocal ity ao dia maka sotro anankiray isika sotro anankiray menaka rehefa manao lasaka izy tadidry tsara fa ny menaka dia 3 sotro foana no atao ny tsara indrindrany dia mampiasa menaka oliva isika raha manana fa tsy mandinona raha manana menaka sojana izay amanantsika eo atokantrantsika ao dia rehefa vita ny 3 sotro amin'ny menaka dia maka vinaigre ihany koa isika vinaigre izay tiantsika ampiasaina no ampiasaintsika fa ny tsara indrindra dia citron potserina dia maka ranony dia iray sotro ihany ny vinaigre na ny citron izay ampiasaintsika dia atao anatin'ilay bocal rehefa izay indray dia maka sira isika kelikely ihany ny alaina maka kelikely ohatra n'izao ataoko izao amin'ny tanana dia alatsaktsika ao anatin'ilay bocal rehefa vita izay dia saromana ilay bocal saromana tsara ilay bocal dia ahotsakotsana mba hifangaro tsara zany ilay fangaro rehetrarehetra nataontsika teo dia ahotsakotsana izy hijerenareo ny marihatra tsara ery ilay sauce vinaigrette ka rehefa vonona ny lasaritsika dia afaka arotsaka ny tongolo misy olona tsy tongolo be mihitsiny dia izay abetsahany tongolo tianao fa arakaraky ny tiavanao an'ilay izy fa androany tongolo anankiray vita lasary anankiray ty dia misy sira kely dia misy vinaigre na citron ray sotro dia menaka 3 sotro Lazaiko tsy misy afela
ry tompo itorisi lazany afatra ny teninao de boky tena manambara le famonjena lehibe azo antoka lazaiko tsy misy afenikio toriko aminy feoko ataoko reny zao tontolo izao sesole fitiavana lazaiko tsy misy afenikio toriko aminy feoko ataoko reny zao tontolo izao sesole fitiavana ny fikasako izao shitompo anaraka ny teny masinao ny teninao de jiro manazavay azoko miditra amin'ilay tany va lazaiko tsy misy afenikio toriko aminy feoko ataoko reny zao tontolo izao sesole fitiavana lazaiko tsy misy afenikio toriko aminy feoko ataoko reny zao tontolo izao sesole fitiavana ataoko reny zao tontolo izao sesole fitiavana sesole fitiavana tonga eo fandarana samy menandray zao tsika rakizy loha hevitra vaovao indray niarahantsika mijery anteandrany ity izay nampitondrana ny lohateny hoe mahay miaina eny an-dalambe tena ilaina tokoa rakizy ny miaina eny an-dalambe satria be dia be olona mifamezivezy eny an-dalambe eny ka nojerentsika voalohany ary dia rehefa miampita eny an-dalambe tsika dia rehefa eny amin'le lalana milokoloko fotsifotsy le mitapatapaka eny tsika vao tokony hiampita satria rehefa tsy haintsika miampita dia ny tomobila mandeha foana dia lasa misy riska avoadona ny tomobila tsika dia faharoa indray koa rehefa mandeha eny an-dalambe dia tsy eny amin'ny arabe mandeha fa eny amin'ny trottoir eny amin'le lalam-pandeha tongotra zany ka rehefa isika rakizy mandeha dia avy aty amin'ny rindrina avy aty amin'le rindrina aty amin'ny sisiny zany dia indray aman-dreny no avy aty amin'ny arabe dia tantana indray aman-dreny tsika mba hahatonga tsika tsy ho voan'ny accident dia fahatelo dia tena zava-dehibe indrindra tsy azo atao ny manary fako eny an-dalana efa misy dabapako eny an-dalana eny dia ataontsika anaty dabapako ka raha ohatra ka hoe tsisy eny an-dalana dia hoentintsika mody le izy atao anaty kitapo kely dia rehefa tonga any an-trano izay vao arinany amin'ny fako fanjary lasa maloto be ny tontolo iainantsika vao manarinary fako eny an-dalantsika dia izay indray arakizy no fahaiza-miainantsika androany mety mbola misy be dia be fa jerevantsika manaraka indray dia tapitra hatreto indray ny fandaharantsika amin'ity androany ity dia mametraka mandra-piona manaraka indray rakizy velo. Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed, and only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. Now I seek no grace than
source of strength, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed, and by His strength alone I overcome. Now I could stop and count my blessing like diamonds in my hands. But the strength is not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ the Lord. Ry fiangonana malala ry mpiray fanantenana herinandro feno fitahina no ny ainantsika ka nahafahantsika nanatanteraka herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny fitantanam-piainana kristianina mifantoka amin'ilay lohahevitra atao lohalarana Andriamanitra. Mino aho fa tena tanteraka teo amin'ny fiainantsika, teo amin'ny fiaina fiangonana tokoa izany hoe manao lohalarana an'Andriamanitra izany. Eto dia manolotra fisaorana an'Andriamanitra voalohany indrindra nahafahantsika nanatanteraka izany herinandro fiaraha-mivavaka izany. Ankoatran'izay dia misaotra an'Andriamanitra ihany koa tsika nahafahantsika nanatanteraka fanatitra manokana izay antsoina hoe fanatitra matakadavitra ho fanohanana ny fiangonana, ho fanohanana ny asan'Andriamanitra. Misy teny eo amin'ny tantara voalohany toko 5:20 ny 9:7 izay voalaza ny zavatra niainan'i Davida ary mino fa niainantsika ihany koa. Dia izao ny voalazany: ary koa noho ny fitiavako ny tranon'Andriamanitra dia omeko ho an'ny tranon'Andriamanitra ho fanampin'ny zavatra rehetra novoriako hanaovana ny tempolo masina izay volamena sy volafotsy ananako. Mino ary afana malala, mino ary fiangonana fa tena izany tokoa no niainantsika tsirairay avy raha nanatanteraka fanatitra matakadavitra tsika. Noho ny fitiavantsika ny fiangonana, noho ny fitiavantsika ny asan'Andriamanitra dia nanome, nanolotra isika ho an'Andriamanitra. Kanefa izao ao amin'ny 4:40 tantara voalohany toko 5:20 zany dia izao ny teny Davida: fa zinona moa aho ary zinona moa ny oloko no azahoanay hery manatitra toy izao? Fa avy aminao ny zavatra rehetra ary avy tamin'ny anao ihany no nanomezanay anao. Ry havana amin'ny lala, marina tokoa zany teny Davida izany. Fa zinona tokoa moa tsika
no nahafahantsika nanolotra izany fanatitra mahatakatavitra izany. Avy amin'Andriamanitra zavatra rehetra dia avy amin'ny Andriamanitra no nahazahoantsika nanolotra. Koa eto dia manolotra fisaorana an'Andriamanitra isika. Andeha tsika hisaotra an'Andriamanitra noho ny fitahiny ka nahafahantsika nanolotra izany fanatitra mahatakatavitra izany. Manaraka izany ankoa dia amin'ny mampitantana eto anivon'ny Fédération Madagasikara voany dia manolotra fisaorana ho antsika rehetra, ho an'ny fiangonana rehetra tamin'ny fanohanantsika ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fanatitra mahatakatavitra izany. Andriamanitra ne ampitombo ny fahasoavany sy ny fitahiny ho amintsika tsirairay avy. Ny fiadanan'ny tompony ho amintsika rehetra. Misaotra an'Andriamanitra sika noho ny nahafahantsika mamarana indray ny herinandro fiaraha-mivavaky ny fitantanam-piainana kristianina nandritry n'izay 7 andro izay, ary isaorana ny fiangonana ihany koa ny nantontosany ny programa rehetra tamin'ny fametrahana an'Andriamanitra ho lohalarana tao anatin'izay 7 andro izay. Misaotra ihany koa ny fiangonana satria androany andro fahavalo sabata manokana izay anaovana
fanatitra mahatakadavitra ho an'ny fiangonana, misaotra ny fiangonana indrindra moa ireo mambra rehetra nandray anjara. Inoko fa ny rehetra dia samy nanao zay azony atao tamin'ny anatsarana sy ampitaovana ny fiangonana eo an-toerana, tao anatin'izany fanatitra mahatakadavitra izany. Ka Andriamanitra fiadanana ny ombantsika tsirairay avy, ka izay rehetra natolotsika mety hoeverintsika ho kely reny, fa Andriamanitra no ampitombo be an'ireny azahoantsika manana fifaliana amin'ny fanomezam-boninahitra azy, ary azahoan'Andriamanitra ihany koa manatanteraka ny teny fikasany hanokatra ny varavarany hitahy antsika mihoatra noho izay nitahiny antsika tamin'ny lasa. Tsy mbola vao izao akory no nanaovan'ny fiangonana an'izany fanatitra mahatakadavitra izany, tsy voalohany izao, fa efa fanao ny fiangonana maneran-tany izy ity. Raha hiteny amintsika fotsiny hoe ohatra Ambatolampy tsy mahafotsy Ambohidro dia nanao tetikasa hioarana avy roa enina tamin'ny taona lasa, mba ilazana amintsika hoe tsy mbola programa vaovao izy ity, fa efa mahazatra ny fiangonana, ary ny fiangonana maneran-tany mihitsy. Koa inoko fa raha ho avy manaraka dia hanana tanjona vaovao hafa indray ny fiangonana, azahoany manao zay ahatsara ny fiangonana sy mampitaova ny fiangonana, mampitaova ny fiangonana araka ny tokony ho izy. Farany ny asantsika mbola mitohy fa mbola tsy ho avy ny tompo, ka misy ihany koa ny tetikasa zay anasana antsika ihany koa, andraisantsika anjara tahaka ny fanaovantsika ny fanatitra mahatakadavitra ihany koa, mba azahoantsika mahatakatra lavidavitra kokoa, dia ny fampiasana ny televiziona ho azy izy, izay efa nalefa tany amintsika tsirairay avy, efa tonga any amin'ny fiangonana tsirairay avy, efa nalefa tamin'ny onjam-peo. Ilaintsika ihany koa ny manatanteraka izany mba azahoantsika mifanampy ahatonga lavidavitra kokoa. Eritrereto hoe raha ny anankiray mahavita lavidavitra, raha ampiana tosika amin'ny radio sy ny televiziona zany, dia mety ho lasa lavidavitra kokoa ny zavatra ataontsika, ary izay no anentanana antsika ny amin'ny fandraisana anjara. Ny fandraisanao anjara ny tena zava-dehibe izay azonao atao anampiana an'izany televiziona ho azy izy zany, mba hahatonga antsika handeha lavidavitra kokoa sy handeha maimaika kokoa fa ho avy ny tompontsika. Mankasitraka antsika rehetra, Andriamanitra ny omba ny tsirairay avy. Amen. Sabata manokana ny sabatanio, sabata miavaka satria sabatana natao hamaranana ny herinandro fifoazan'ny fitantanam-piainana kristianina izay ombonana maneran-tany. Ary amin'izao fotoana famaranana izao no anatanterahana ilay fotoan-dehibe anankiray izay azo ambara hoe hanova ny tantaran'ny fiangonana, dia ny amin'ny nanondorana na hanondorana ilay fanaty-dehibe antsoina hoe fanatitra vivery na fanatitra mahatakadavitra. Tena mandona ny fo ny fihetseham-pontsika tsirairay avy, ny fientanantsika, ny fandraisana anjara mavitrika, ary tsy takatry ny saina ny fidiran'Andriamanitra eo amin'ny fampandavorariana izao fotoana izao. Itona dia maneho fankasitrahana eram-po era-tsaina ny departement, ny sampana fitantanam-piainana kristianina, eo ny nisam-piangonana, isaorana manokana ihany koa, ny komitin'ny fiangonana, ny loholona, ny pastoran'ny distrika, izay anisan'ny nandray an-tanana ny amin'ny fanentanana sy famporosiana ny amin'ny fanaovana ho zava-dehibe ity fotoana manokana ity. Ny tompo no irinay amaly fity, amaly soanareo ny amin'izay rehetra natolotrareo, ka ny zavatra rehetra izay natolotrareo dia mba efa be eo amin'ny asan'ny tompo. Tiana trano ny mampatsiahy ilay fanandraman'ilay tovolahy kely izay voalazan'ny baiboly nanana mofo 5 sy azo andranana ankiroa, izay natolotra teo an-tanan'i Jesosy. Ary rehefa nitsofin'i Jesosy rano zany ka nozaraina rehefa avy eo dia tsy lany ritra intsony ny teo am-pelantanana, fa afaka nahasoa n'ilay tovolahy kely, afaka nahasoa ny mpianatra, afaka nahasoa ireo rehetra izay nanatrika izao amin'ny fotoana izany ny fanolorana. Ary nisy lesona lehibe azony sotomina zany tamin'iny tantara iny hoe ay ny zavatra rehetra rehefa apetraka eo amin'ny tanan'Andriamanitra dia mitombo fa tsy mihena. Ka ny zavatra rehetra izay natolotritsika zany teo am-pelantanan'Andriamanitra tamin'ity anio ity dia minoy ianareo fa hitombo zany
fa tsy ena velively. Malasa saina ihany hoe rehefa natolotra teo an-tanan'i Jesosy ilay mofo dia misy hazan-drano anankiroa tsy nisy bika teo am-pelantanana kanefa rehefa voky avokoa ny olona rehetrarehetra dia nisy ambiny ilay sakafo 12 sobika. Fanontaniana mipetraka dia hoe taizany nahita sobika, taizany nahita sobika. Ny zavatra tena amafisina zany dia zao hoe na ny sobika zay tsy misy aza dia ataon'Andriamanitra mitafitafy eo amin'ny tokantranontsika tsirairay avy, satria tsika nanao fanandramana niaraka tamin'i Jesosy hoe nametraka ny zavatra eo am-pelantanan'Andriamanitra mba ho fitahiana ho anareo, mba ho fitahiana ho an'ny asa, mba ho fitahiana ho an'ny fiangonana, ary ho fitahiana ho an'ny fédération zay rehetra natolotrareo ho fanohanana izao asa izao. Ary tiana trano ny manamafy fa isika eto anivon'ny foibe ny fiangonana adventista fédération na Madagasikara foany araka ny napita teny amin'ny gradin 3 dia manana ireo programa n'asa goavana zay ilaina ihany koa tohanana amin'ny fanatitra vivery tahaka an'izao, tahaka an'izany lay Pentecoste 2024 izay azo ambara hoe ezaka lehibe iombonantsika. Ao ihany koa ilay ezaka vakilay any amin'ireo commune zay tsy mbola tonga ny afatra, ezaka iombonantsika ihany koa zany. Eo ihany koa ny fanorenana efitrano an'ny pastora, efitrano fiangonana tsara sy manara-penitra, mahafinaritra satria tena efa manomboka hita soritra hoe tsara no ny trano hipetrahantsika ny tranon'Andriamanitra, tsara no hipetrahantsika ihany koa ny fanaka rehetra ampiasaina ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Ary isaorantsika an'Andriamanitra izany fitiavantsika lehibe an'Andriamanitra izany. Ary ny programa n'asa lehibe na ny hoe ezaka lehibe anisan'ny tanterahan'ny fédération na Madagasikara foany dia ilay fifanomezan-tanana ny amin'ny fampandehanana ny télévision ho azy izy. Tsy vitako za samyrery zany fa vitako za sy anao, ka dia manentana manentana rehefa nomen'Andriamanitra anao ny fanomezam-pahasoavan'ny fahalalan-tanana dia aoka halalan-tanana amin'ny zava-rehetrarehetra, satria maika hody isika dia andao mba atao tena dingan'ny fomba fiasan'ny maika hody no amitatsika ity asa ity. Mankasitraka indrindra tompoko. Ning
raisina ho fifaliana trany ny miaona zay afaka mifampizara ny fahatsarany ten'Andriamanitra aminao atao anatin'ity fandarana zay iarahantsika ity ary tombontsoa manokana ny fananantsika ny pasteur André Paratina Fanera zay ampiasain'Andriamanitra ho fitaovana izara ny fahatsarany amintsika mianakavy. Faly mandrainao pasteur, tonga soa indray tao anatin'ny fandarantsika ao anatin'le aloha FDP zay mahalina ny maro sy mahakasika ny fiainany rehetra Kristy famarinantsika. Torazany koa dinoa faly indray miarabanao sy tafaraky indray tsika ao amin'ity fandaranty ary manolotra ny fiaravana sy ny saorana sy fankasitrana atsika rehetra koa zay lina ary indrindra mangetaeta koa ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ity fandarana zay efa elaela ihany no niarahantsika teto ity. Raha tsy diso ny fanisako efa fizarana fahafito andro any mikasika an'ilay loatra hoe Kristy fahamarinantsika mandroso miditra ao anatin'ny fitoerana masina zany zao isika miaraka amin'ireo toko sy andininy zay mila fanazavana mifanirandalana amin'izay eo amin'ny tavy fizasana. Ianary marina ihany tokoa zay volaza hoe fa elaela ihany ary efa maro zay fizarana zay jerevantsika zay a de tsara ihany angamba somary manamafy foana zany hoe mifototra am'le hoe Kristy fahamarinantsika le loha hevitra de nanazavitsika zany tamin'izay fotoana zay hoe ny fomba tsara indrindra zay anazavana sy ampahafantarana sy ampitaina mahakasika an'le loha hevitra hoe Kristy fahamarinantsika zany hoe Kristy manamarina atsika dia amin'ny alalan'ny fanompoam-piavahana zay tanterahana ao amin'ny tabelina kely. Ary zay nahatonga antsika manokana fotoana misimisy mianatra mamantatra ny mahakasika ny fanompoam-piavahana zay tanterahana atao amin'ny tabelina kely fitoerana masina izany teto an-tany. Satria io zany no tena manazava tsara indrindra ny amin'ny hoe fanamarinana zay ataon'ny Kristy atsika ho an'ny mpanota izany. Misy toko sy andininy anankiray namanadinao zay tsara ihany namakitsika anazy zay manamafy an'ilay loha hevitra hoe Kristy fahamarinantsika. Ahoana moa zany le hoe Kristy fahamarinantsika hoe Kristy lasa fahamarinantsika ve sa hoe Kristy manamarina atsika ve sa azo namanadinao hoe le hoe mila fantarana tsara hoe inona moa zany le hoe Kristy fahamarinantsika hoe Kristy ve zany lasa fahamarinako zany hoe fahamarinan'i Kristy lasa fahamarinako satria Kristy marina tsika nefa mpanota sady zay tsika mpanota Kristy marina Kristy fahamarinantsika zany hoe le fahamarinan'i Kristy lasa fahamarinantsika amin'ny fomba ahoana no azahoantsika an'izay fahamarinan'i Kristy zay amin'ny fomba ahoana no azahoantsika na handraisantsika an'le fahamarinan'i Kristy de iny le hoe amin'ny finoana zay le hoe fanamarinana amin'ny finoana amin'ny alalan'ny finoana kanefa io ihany koa no tsara fatarina misimisy kokoa zay no tombontsoa zay ananantsika mandinika ny fanompoam-piavahana fitoerana masina satria le hoe fanamarinana amin'ny finoana hoe raisina amin'ny finoana lay fahamarinana zay omen'i Kristy ohatran'ny sarotra ihany mandray anazy hoe ahoana tokoa moa zany andraisana zany hoe fanamarinan'i Kristy raisina amin'ny finoana amin'ny fomba ahoana hoe mino fotsiny ve hoe za mino fa Jesosy ny manamarina zay fotsiny ve de idirantsika zay mahatonga antsika miditra tsikelikely ary miditra lalina mahakasika ny fanompoam-piavahana zay atao amin'ny fitoerana masina. Le toko sy andiny zay ovakitsika Romanina toko 7 Romanina toko 7 ny andiny fa 7:30 sy ny fa 4:30. Romanina toko 7 ny andiny fa 7:30 sy ny 4:30. Zao ny vaky ny teny. Romanina toko 7 ny andiny fa 7:30 sy ny andiny fa 4:30. Iza no hiampangany olomba fidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty? Eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Jereo tsara le voalaza le ten'Andriamanitra io izy hoe
iza no iapanga ny olom-boafidina iza no iapanga dikan'izay raha vao miresaka hoe miapanga zany tsika dia eo anatrehan'ny fitsarana dikan'izany satria manatrika fitsarana zay zany ny zavatra amseho rehefa miresaka hoe miapanga voapanga misy miapanga ary misy le voapanga satria iza no iapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra dia mivalina Andriamanitra azy izy no manamarina azy mahafinaritra be io tenin'Andriamanitra io Andriamanitra no manamarina n'ilay olona voapanga tsika zany voapanga eo anatrehan'Andriamanitra tsika dia voapanga eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra voapanga voaeloka satria dia amin'ny fomba ahoana no atonga atsika ao marina dia voalaza neto Andriamanitra no manamarina amin'ny fomba ahoana no anamarinan'Andriamanitra atsika dia io le 4:7 eo izy dia iza ny manameloka Kristy no efa maty zay le altara namanadinao le zanak'ondry zay netin'lay le olona ao amin'ilay miditra ao amin'ny tabernakely izy mitondra zanak'ondry Jesosy Kristy le zanak'ondry miaiky ny fahotany eo am'lohan'le zanak'ondry izy avy eo vonona le zanak'ondry Kristy nefa maty Kristy le zanak'ondrin'Andriamanitra Jaona toko voalohany 7:7 satria Kristy no efa maty eto zao ty toko sy andiny ty dia miresaka sy manazava ny amin'ny hoe fomba hanamarinan'Andriamanitra atsika Andriamanitra azy izy no manamarina azy satria de manazava izy Kristy no efa maty eny sady mijangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra aiza io any amin'ny fitoerana masina an'io tabelina kely any an-danitra fitoerana masina any an-danitra mitsangana tamin'ny maty Kristy niakatra any an-danitra de mipetraka mitoetra eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra any amin'ny fitoerana masina any an-danitra zany izy dia faranany eo le izy inona le ataony any mifona ho antsika de zay le hoe Kristy fahamarinantsika somary namafisitsika kely zany mahakasika zay loha hevitra zay zany mba tsy averatsika ao anatin'le fanazavana zay atao hoe Kristy fahamarinantsika somary manitikitika kely io pasteur misy toko sy andiny zay niainganao tamin'ny voalohany fandarantsika ry amin'ny Exodus toko 4:30 hoe Andriamanitra io de tsy manamarina ny meloka mifameno mifanojo am'le andininy ve izy eto le hoe tsy manameloka satria Kristy eto dia maty mifona ho antsika zany hoe azo adika ho famelan-keloka ve zany io fanamarinana io raha zay andininy anankiroa zay de zao le izy voalohany aloha zany tsy mifanohitra mihitsy le voalaza le ten'Andriamanitra tsy mifanohitra mihitsy raha miteny izy hoe Andriamanitra tsy manamarina ny meloka marina zany tena marina mihitsy zany fa eto dia manazava izy ny amin'ny fomba atonga le olona meloka ho lasa ho amarinina zay mahatonga le olona meloka ho lasa marina dia amin'ny alalan'ny Kristy maty tsangana tamin'ny maty mifona tsara aza diny le tapafara mifona eo an-tanana ankavan'Andriamanitra izy mifona ho atsika mifona ho an'le olona meloka zany hoe noho ny amin'ny Kristy no hanamarinan'Andriamanitra an'le olona meloka le mpanota de amafisiny raiso manasa miteny an'izay any ianao dia amafisin'le toko sy andiny ao amin'ny Jaona voalohany toko 2 ny andiny voalohany de ao vakitsika ne zay Jaona voalohany toko 2 ka ny andininy voalohany Jaona voalaza Jaona voalohany toko 2 ny andininy voalohany anaka izany zavatra zany nosoratako aminareo mba tsy anotanareo ary raha misy manota de manana solovava ao amiray isika dia Jesosy Kristy ilay marina zay tsara zay le mazava-dehibe an'le loha hevitra hoe Kristy
fahamarinantsika Kristy solony vava amiray lay marina izy ny marina de le fahamarinany lasa fahamarinantsika ihany azo namanadinao hoe za zao de ny fanazavana zay omentsika eto any zao amin'ny alalan'ny fanompoam-pihavahana zay atao amin'ny fitoerana masina dia manazava ny fomba atanteraka an'izay zavatra zay hoe le fahamarinana Kristy lasa fahamarinako lasa fahamarinanao lasa fahamarinantsika zay zany le fanazavana zay ataontsika io de nanombokatsika efa nanombotsika tam'lay altara sady zay hoe miditra amin'ny fitoerana masina lay mpanota tondra zanak'ondry dia vonoina le zanak'ondry miaiky ny fahotana izy aloha avy eo vonoina le zanak'ondry de atao fanatitra le zanak'ondry dia hoentin'ny mpisorona ao anaty lovia ny ran'le zanak'ondry dia hoentiny miditra ao amin'ny efitra masina sady zay de nanazava tsatsika teto namanadinao tsara ihany koa manamafy an'izy a hoe ny zavatra voalohany finoana ny ilaina rehefa nanota le zanak'Israely io anankiray zany zanak'Israely anankiray nanota izy tany anaty lainy tany izy nanota rehefa nanota izy dia mijery an'lay taberna kely izy satria teo ampovoan'ny lainy zanak'Israely nisy ny taberna kely de eo am'le taberna kely a misy andro raoana eo amboniny rehefa amin'ny atoandro de mivadiky andry afo rehefa amin'ny alina akoatran'le hoe manome aloka sy ny hafanana mampiseho ny fanatrean'Andriamanitra rehefa mijery an'iny zany le zanak'Israely nanota tany ambadimbadika tany dia tsapany ny fanatrean'Andriamanitra za nanota Andriamanitra nefa io ny fanatrehany manatry an'Andriamanitra izy eo no efa manomboka ny dingana rehetrarehetra ary io de efa miasa ny finoana satria raha vao tsisy finoana dia tsisy zavatra tanteraka de rehefa mijery an'iny izy dia efa mino izy fa amin'ny alalan'ny fijerenan'le fanatrean'Andriamanitra eo efa miasa le finoana ao anatiny zay mitarika azy hanatona an'Andriamanitra de hiditra ao amin'ny taberna kely tondra le zanak'ondry dia mandeha daholo zany ny dingana rehetrarehetra mitondra le zanak'ondry izy de miditra am'le kianjy izy de efa miasa ihany koa ny finoana amin'ny alalan'ny finoana ane no hitondrana le zanak'ondry vao miainga any an-tranony azy izy vao miainga any amin'ny lainy moa zany de efa miasa ny finoana hoe mifidy zanak'ondry izy a dia mitondra le zanak'ondry miala avy eo amin'ny lainy hanatona ao amin'ny taberna kely efa mila finoana zay zavatra efa mila finoana mino izy hoe fa amin'ny alalan'ity zanak'ondry zay hoetiny ity no azahoany famelan-keloka sy fanamarinana hitany namanadinao le izy zay le hoe fanamarinana amin'ny finoana Kristy fahamarinantsika raisina amin'ny finoana le izy de akoatran'izay moa zany a mandeha le dingana nazavaintsika tamin'ny lasa mahakasika ny altara sisisa na de hoe le miaiky ny fahotany eo amin'ny lohan'le zanak'ondry azy izy mbola amin'ny alalan'ny finoana ihany koa hoe le fahotana zay nataony dia tafafindra ao amin'le zanak'ondry finoana azo namanadinao zay le hoe raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra Hebreo milaza an'izay mahafinaritra le fanazavana ha tsy maintsy mandroso ihany koa sika no ny fotoana tavy fisasana inona ndray zany no asan'ity tavy fisasana ity a eo am'izay dingana hanamarinana lay mpanota zay pasteur marina zany avy naiky ny fahotany le mpanota sady zay teo amin'ny altara nanao fanatitra teo amin'ny altara tandindon'ny fahafatesan'i Jesosy sady zay ampy ve zay ampy ve zay sa mbola misy dingana zay atao mazava ho azy miroso lay dingana hiditra ao amin'ny efitra masina le mpisorona
de tsy maintsy mandalo le tavy fisasana zay ary eto dia tsara maria tsy le mpanota intsony no miditra ao amin'ny fitenin'ny fitoerana masina fa le mpisolona zay le mpisolona no miditra ao amin'ny fitoerana masina fa zao tsy mandeha reny le mpisolona ao miditra ao fa mitondra n'lay raha ny zanak'ondry ao anaty lovia oetiny miditra ao amin'ny efitra masina inona dikan'zay ny zany na manadino de zao hoe le raha le zanak'ondry zay ao anatin'le lovia zay le zanak'ondry zay novonon'lay mpanota ary le zanak'ondry zay nametrahan'lay mpanota ny tanany ka niaiky ny fahotany tao am'le zanak'ondry le mpanota namindran'le fahotanana ko am'le zanak'ondry zay de iny raha iny no oetin'le mpisolona miditra ao amin'ny efitra masina dikan'izay amin'ny alalan'le raha iny ane tafiditra miaraka am'le mpisolona ao amin'ny efitra masina le mpanota iny amin'ny alalan'le raha iny satria iny no tandindona sy mampiseho ny fahotan'lay ino sy fahotan'le olona iny raha iny azony namanadinao le izy tandindony sy mampiseho ny fahotan'le mpanota le raha zay ao anatin'ny lovia dia oetin'le mpisolona iny miaraka aminy ao amin'ny efitra masina fa le mpanota le tenan'le mpanota tsy miditra ao sady zay tsy miditra ao fa mijanona ery amin'ny kianja izy fa le fahotany zay asehon'lay raha ao anatin'le lovia zay raha tafafindra tam'le zanak'ondry oentina miditra ao amin'ny efitra masina de zao mila mandalo am'le tavy fisasana sady zay mandalo amin'ny tavy fisasana mazava ho azy tsy le lovia kory ny sasana ao am'le tavy hoe sasana le lovia de solona le raha diovina non tsy zay le izy fa le mpisolona no mila misasa alohany hiditra ao amin'ny efitra masina le mpisolona mila misasa sady zay de zao ary inona ny zavatra asehon'zay rehetrarehetra izay ndao maky toko sy andina anankiray tsika korintianina voalohany korintianina faharoa azafady korintianina faharoa toko fahafito ny andininy voalohany korintianina faharoa toko fahafito ka ny andininy voalohany zao no vakany teny korintianina faharoa toko fahafito ny andininy voalohany maharaka tsara ve tsika koa raha mananareo teny fikasana ireo isika ary malala de aoko sika nadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotona rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka hatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra zay zao tsara io tena toko sy andina io tena mazava tsara mihitsy io ary tena manamafy mihitsy ny dingana zay miseho zany ao amin'ny fitoerana masina de ozy izy fa raha mananareo teny fikasan'ireo isika ary malala dia aoka isika raha mananareo teny fikasana sady zay raha mananareo teny fikasana reo ka mino ny teny fikasana sika de aoka isika hanadio ny tenatsika ho afaka amin'ny fahalotona rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka ahatanteraka nino azy fahamasinana zay mirosotsika zany zao miditra ao amin'ny efitra masina efa naiky ny fahotany le mpanota kristy efa maty no ny fahotan'le mpanota miditra izy mandalo ny tavy fisasana hiditra ao amin'ny efitra masina fanadiovana aoka hanadio ny tenatsika isika ozy izy ho afaka amin'ny fahalotona rehetra ahatanteraka ny fahamasinana dikazay naminadino miroso rehefa miditra ao amin'ny efitra masina am'izay le mpisolona de efa miroso amin'ny dingan'ny fahamasinantsika le altara tandindon'ny fahafatesan'i Kristy famelan-kelo sady zay maty Kristy noho ny fahotantsika famelan-kelo ny mitavy fisasana fanadiovana ho afaka amin'ny
falotoana rehetra ao izy sady zay avy eo miditra am'izay atanteraka ny famasinana azonao am'izay zany zao le dingana rehetrarehetra miany amin'ny hoe fanamarinana ny mpanota anankiray zany dia zay ny dingana zay arahana de anao dirantsika le tavy ary hoe inona ny tena aseon'le tavy voalohany zany a fanadiovana le tavy zay zany ny amin'ny akabeany fanadiovana le izy fa ndao maki toko sy andinitsika eo amin'ny baiboly ao amin'ny apokalipsy toko 7 fanaovaka itsika apokalipsy toko 7 ny andininy 7 sy ny 7 ary ny 4 apokalipsy toko 7 ny andininy 7 sy ny 7 ary ny 4 apokalipsy toko 7 ny andininy 7 aloha no vakitsika zao no voalaza rehefa afaka zany de hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tamboisaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samihafa fiteny nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehany zanak'ondry ny akanjo fotsy lava sady ny tana sampandrofy teny an-tanany andininy 7 ary ny anankiray tamin'ny lo olona namalika nanao tamiko hoe iza moa ireto miakanjo fotsy lava ary avy taiza izy fa hoy zao taminy tompoko ianao no mahalala teo izy tamiko ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony no sasany sy nofitsiny tamin'ny ranony zanak'ondry zay mahafinaritra le teny io zany a anisan'ny manamafy ankeo namana dinao mahakasika an'ity le hoe fanamarinana ty volazan'le andihy fasify fa reo olona maro be tsy tambisaina avy amin'ny firenena rehetra nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra reo ny olona voavonjy zay dikany reo ny olona voavonjy dia voalaza fa ny akanjo fotsy madio fahadiovana sady zay voadio izy fa zao amin'ny fomba ahoana nanadiovana azy tamin'ny fomba ahoana eny andininy 7 mamaly azy ary ny anankiray tamin'olo azy izy namalaka nanao tamiko hoe iza moa ireo miakanjo fotsy lava ary avy taiza izy fa hoy zao tamiko tompoko ianao ny mahalala de hoy izy tamiko ireo ny avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjo no sasany sy nofitsiny tamin'ino azy izy zanak'ondry zay inona moa zany zao le hoe manondro iza le rano zanak'ondry le rano jesosy zanak'ondry jesosy kristy de ny akanjony nofitsiny no sasany tamin'ny rano zanak'ondry tsika miresaka tavy fisasana sady zay le zanak'ondry efa novonoana teo amin'ny alitara le raha nety mpisorona ao anaty lovia hiditra amin'ny efitra masina le rano zanak'ondry sady zay fa le mpisorona mila misasa eo amin'le tavy mila misasa manadio fanadiovana zay le voalazan'ny Korintanina hoe aoka anareo mba hadio ao afaka amin'ny falotoana rehetra azy izy de ndao tsika maky sy andinina ary ao amin'ny Timoty faharoa no vakitsika Titosy azafady Titosy toko faharoa ny andininy 1 ka hatramin'ny 4 Titosy toko faharoa ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 4 zao no vaky ny teny Titosy toko faharoa ny andininy 1 hatramin'ny andininy 4 fa ifamiseho ny fahasoavan'Andriamanitra zay famonjena ny olona rehetra mampianatra antsika andaza itoem-panatsiaraka an'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo zao ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny zao miandro ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy zay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovan'izay olona ho an'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany zay tsara namanay dinao io zany manazava an'le dingany le atara sy le tavy sady zay eo izy raisiko le andininy 7 sy 7
miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoany voninahitryandriamanitra lehibe sady mpamonjy atsika dia jesosy kristy izay nanolotra ny tenany hamonjy atsika le altara zanak'ondry nyvonoana to amin'ny altara nanolotra ny tenany hamonjy atsika ho afaka amin'ny ota rehetra famelan-kelo le altara sady zay midikany hoe afaka ota avavela eloko vavela eloko na vonina zay mba navotana atsika ozy izy ho afaka amin'ny ota rehetra nanolotra ny tenany izy hamonjy atsika mba hanafitra atsika ho afaka amin'ny ota rehetra fa miaraka am'izay miaraka am'le fanavotana miaraka am'lay fanafana amin'ny ota tamin'ny alalan'ny nafatesan'i Jesosy dia toy izany sy hanadiovany Jesosy anie le manadio hoe hanadiovany izay olona ho an'ny tenany azo namanadinao izy le tafisasana fanadiovany zay tsy iza fa tandidon'i Jesosy tandidon'i Jesosy manadio zay mahatonga le hoe le mpisolona rehefa hiditra amin'ny efitra masina tsy maintsy manadio tsy maintsy midio tsy maintsy misasa le mpisolona le olona mpisolona Jesosy tandidon'i Jesosy le tafisasana manadio le altara tandidon'i Jesosy zanak'ondrin'Andriamanitra izay maty noho ny fahotana hanafaka ny olona amin'ny fahotana tafisasana tandidon'i Jesosy manadio atsika fa zao na manadinao misy tokosy andina anankiray zay azo lazaina hoe tena mampitambatra sy mamitona an'izay fanazavana zay jaona voalohany toko voalohany andiny fahasivy misy azy jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahasivy zao no voalaza jaona voalohany toko voalohany ka ny andininy fahasivy raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra zay raha miaiky ny fahotantsika isika zay le tondra zanak'ondry le miaiky ny fahotana eo amin'ny lohan'le zanak'ondry raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy Jesosy aseon'le zanak'ondry mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika zay ny ataony voalohany mamela ny fahotantsika izy mamela ny fahotantsika zay mahatonga le hoe manavitra atsika izy ho afaka amin'ny ota rehetra mamela ny fahotantsika izy ozy izy fa miaraka am'izay manadio atsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra sady mamela ny fahotana izy no manadio izy tena aona re zany ilazantsika an'izany hoe tsy hoe voavela fotsiny ny fahotaninao fa voadio mihitsy ianao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana voadio ho afaka amin'le fahotana ohatrany hoe lamba anankiray zany misy tasy dia tsy hoe nesolona fotsiny le tasy fa ny sary tena diovina mihitsy le lamba dia tafaverina tena am'le endrika tamy voalohany azo namantinao hoe zany tsy hoe nesolona fotsiny le tasy iny ene solona le tasy mety hoe solona kikisana tsy haiko ohatroatra borsina fa sady nesolona le tasy na velany eloka no sasana ny diovina mantolo mihitsy de zay mahatonga nyty teny ty ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa amby roapolo andininy fa enina ambin'ny folo asan'ny apôstôly toko faharoa amby roapolo andininy fa enina ambin'ny folo any andininy fa enina ambin'ny folo asan'ny apôstôly toko faharoa amby roapolo andininy fa enina ambin'ny folo zao no vaky ny teny ary ankehitriny inona ny mampijanona anao mitsangana mentsoa ny anarany ary aoka hatao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao zay zany mahatonga an'io teny io aoka hatao batisa ianao ka
hosasana ho afaka amin'ny fahotanao. Izay ko namana tinao mahatonga le hoe Jesosy Kristy ao Matthieu 7 manomboka ny 17 ka hatramin'ny 17 tsy hovakitsika fa metsika fotsiny le toko sy andiny Matthieu 7 manomboka ny 17 ka hatramin'ny 17 dia izay mahatonga an'io toejavatra io hoe Jesosy rehefa tonga tety ambony tany dia nanantona am'Jaona izy teo amin'ny Jordana mba atao batisa. Dia haitsika tsara zavatra niseho teo fa nanda Jaona satria fanta Jaona ny dikan'le batisa ary fanta Jaona ny tanjon'ny batisa fanadiovana amin'ny fahotanan'ny batisa. Zay asan'ny apôstôly toko 2 fanadiovana amin'ny fahotana. Dia nanda Jaona kanefa hoy Jesosy manao hoe ekeo ihany ankehitriny atanteraka ny fahamarinana rehetra. Ry havana malala, zay zany le fahamarinana. Tsy ampy ho an'le mpanota ny voavela eloka eo amin'le fanadiovana mihitsy izy. Zay, eo amin'le altara. Tsy ampy an'le mpanota ny voavela eloka miaiky amin'ny fahotany fotsiny de zay tsy ampy fa mila mandroso eo amin'le tavy. Fanadiovana fanasana ny ho amin'ny tsy fahamarinana rehetra. De soratsika Andriamanitra fa nanome atsika izy ny fomba anatanterana zay fanadiovana zay de tsy nafampatisa batisa. Dia izay mazava-dehibe an'le batisa namana tinao. Indraindray moa zany le ny olona zany a rehefa miresaka atsika amin'ny hoe batisa dia raisina hoe fomba fiangonana. Satria hoe zareo fiangonana ary ananina zao ny anazy ny batisa, zareo fiangonana ary manao batisa sitra. Lasa raisina hoe fomba fiangonana le batisa. Tsy fomba fiangonana le batisa. Fa iankinanaina mihitsy. Fa tena fahamarinana. Zay le izy. Fahamarinana. Ekeo ihany ankehitriny atanteraka ny fahamarinana rehetra. Fahamarinana le batisa. Zay natonga Jesosy tsy natao batisa satria fahamarinana le batisa. Zay asehon'le tavy fisasana. Ary Jesosy miteny amin'ny Petera, Jesosy amin'ny Jaona 7:17 dia eo nahitantsika any Petera rehefa tonga teo amin'ny Petera Jesosy anasa ny tongotry Petera. Dia nanda koa Petera hoe sanatria anasa ny tongotra anao fa ho zisy Jesosy. Ao vakitsika Jaona 7:17. Jaona 7:17. Fa hoy Petera taminy, sanatria anasa ny tongotra ianao. Jesosy namaly azy hoe raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Tafisasana. Tsy maintsy andalova ny tompo mialohan'ny hidirana ao amin'ny efitra masina, ao amin'ny fitoerana masina, mba hahafahanao miditra ao amin'ny fitoerana masina zay manatrika ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny fitoerana masina. Ao misy an'le voninahitr'Andriamanitra sy mahafahanao miatrika ny lalàn'Andriamanitra ao anatin'le fiara fanekena ao amin'ny fitoerana masina. Tsy maintsy andalovana ilay tafisasana. Fanadiovana. Satria zay asehon'ny batisa izy. Dia ny amaranantsika anazy dia le teny Jesosy ao amin'ny Jaona 7:5. Jaona 7:5 ka ny 5. Zao ny vaky ny teny. Jaona 7:5. Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zay zany mahatonga ny teny io. Zay ny tenenin Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Raha tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe raha ataontsika amin'izay afandraisitsika amin'le fanazavana sy le fanompoam-pihavana amin'ny fitoerana masina, raha tsy voasasa zay le tafisasana. Raha tsy voasasa ho afaka amin'ny fahotana ianao dia tsy afaka miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay zany. Mahafinaritra le fanazavana pasteur.
ary fitinina kely zany de hoe lay tavy fisasana manolo an' jesosy lay fanadiovana ny mpanota taoriny lay famelan-keloka ary efa niaiky ny elony lay mpanota de aseho amin'ny alalan'ny batisa izy atao amin'ny testamenta vaovao a lalana tsy maintsy andalovan'ny mpanota ihany koa androsony amin'ny fitoerana masina ya makasitraka indrindra pasteur a ndao hoentintsika mbavaka ary ny mpanaraka ny fandarana avatsika raha ina izay ny andro misaotra no ny teninao satria fantatray ny famindraponao sy ny famonjena fantatray ihany koa ny fomba izay ataonao mba hamonjenao anay indrindra ny hanadiovanao anay ho afaka amin'ny falotona ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ihany koa tompo reseo lahatra ny amin'izany fahamarinana izany izahay ka hanaiky izany fahamarinana izany ary hanaraka sy handray izany fahamarinana izany ka hitondra famonjena ho anay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen amen eny are isaorantsika ireo namana teknisianina zay nanao ny antsio zavatra ny kirakira ny sary ny kirakira nanatsara ny feo ihany koa mba ho azonao raisina taty tokantrano taty isaorana ny pasteur andriamparantiana fanera nanaiky fitaovana maranitra teokaratanaandriamanitra nampitany ihany koa zany vaovao mahafaly zany ankasitrahana eram-poeran-tsaina nao fijery sy manaraka ny fandarana niaraka taminay hatramin'ny farany maneo fotoananao ho amin'ny manaraka indray samotena faly miarabanao indray naharitraritra izao herinandro vaovao izao indray ary maniry ny fiadanan'ny tompo ny fahasoavany ny famindram-pony ny fitiavany ane ho aminao tsirairay avy any amin'ny toerana izay misy anao koa tiako ny anonona teny fikasana iray ho anao amin'ity androany ity mba hoentinao indray mamakivaky zany hene manao vaovao izany ka ny teny fikasana izay omenanao dia ao amin'ny Isaia 7:10. Isaia 7:10 ny andininy 10 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hetsika aza ny avoana tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako hoy Jehova mpamindra fo aminao. Zany teny fikasana izany no iriko hanaraka anao amin'ny toerana rehetra izay misy anao. Andeha hoentiko ambavaka ianao mba hoentinao indray hietrehana ity tontolo andro sy ny henemana vaovao ivavaksika. Andriamanitra rainay eo misaotra anao zay no ny fitiavanao sy ny famindram-ponao. Nomenao herinandro vaovao indray izahay hoentinay miaina hoentinay manompo anao. Mangataka ny amindranao fo ny hamelanao ny eloka ary maniry indrindra ny hitantananao ny dianay ka tsy ala aminay tokoa ny indra fonao ninona mety hitranga ninona mety olana amin'io herinandro mpandresy anao ho mpandresy tahaka anao ihany koa zahay tsy ala aminay ane ny indra fonao ny vavanao nefa miteny amin'izany ka dia ho tazominay amin'ny teny fikasanao ianao amin'ity androany ity matoky ary manatena fa ianao no anatanteraka izany amin'ny mpanomponao tsirairay avy mandritra ity herinandro ity amin'ny anaran'i Jesosy amen.